zany dia efa ao anatin'le somary fampianarana sy fanorona ihany hoe le fanorona zany dia mihetsika ny andany sy ny ankilany ka mifandimby mitarika voalohany ka ao anatin'izay fihetsehana zay a misy mitsindrona miakavanana, misy mitsindrona miakavia, misy midona eo ampovoany, dia misy koa ny mielatra na manala an'le ao aloha na manala an'le ao aoriana. Dia ao anatin'izay rehetra zay moa no zay no atao hoe fiangiana na fitaritana ady. Tsirairay moa dia tsy maintsy mamaly an'izay zany e, ohatrany hoe raha mitarika an'ilay zany dia mamaly indray. Azonareo ka zay zavatra zay a no misy an'le anarany hoe mitsindrona, midona, mielatra. Any anatinatin'ny ady rehetra any nefa mbola misy koa no atao hoe mikileva, milatsaka, paika, ao anatin'izay ny fijanonana, ny fitohizana ny lalana raha tsy miverin-dalana, ny tsy manala vato tokony tsy hiala, vato tokony hiala nefa tsy nalana. Maro maro dia maro zany le iny ampandehanana eny, ka izay mihitsy ny ilan'ny tolo an'le fepetra tsy maintsy arahan'ny mpanao fanorona hoe tsy mahazo miverin-dalana, tsy maintsy manala ny vato miala, tsy afaka manala ny vato tsy miala, ny mandeha mikisaky indroa na miverin-dalana dia arakaraka izay zava-misy eo. Ka ao anatin'izay ny lesona tena hitambarany na zavatra azo tsoahana amin'ny fanorona io. Dia ny manaraka an'izay a, eo koa ny fitiavanao an'le fanorona zany a, tena mampirisika mihitsy zany izay hoe raha ao aminao le fitiavana azy a dia mahaiza mitondra ny fandaminam-potoananao, na mpianatra ianao na mpiasa ianao, arakarak'izay sady zahay ny fanorona ny tsy very ny zavatra atao. Ka ao anatin'izay zany a no nahatonga anay hoe somary kely raha ohatra anazy ao a dia anisany tena hoe mba nanjoy an'izany hoe mba tiako hita hatramin'ny farany mihitsy zany le fandrosoan'ny fanorona, nefa hatramin'izao aloha dia ohatra zavatra rehetra ihany izy hoe tokony hampandrosoana zany e, zay zany base dia ohatran'izay.